Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy fa 20 ny volana jona 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminareo ny amin'ny fahitana izay nasehoan'ny fanahy masina tamiko tamin'ny herinandro voalasa teo. Ka manasanao aloha zahako hiarivavaka amiko ametrahantsika n'izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo ireriany. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, ianao no Andriamanitra, ianao no deraina, ianao no asandratra, ianao no ambara Jesosy satria tsy misy toa anao. Ity aho Tompo anambara indray ny fahatsaranao izay nasehoan'ny fanahy masinao tamiko, satria Andriamanitra velona ianao ary miteny ianao ary mampiseho zava-miafina ianao ary misy ianao, tsy mitsahatra ianao raha io mampifoana izanako foana isa segondra ka misandrata Jesosy amin'ny alalako ianao, afenao ambany tana maherinao aho Jesosy fa oka ianao no hitany olona Tompo satria ianao no asandratro eto amin'ny fiainako Jesosy mandra-pialako ety ambony ity tany ity. Tompo malala mangataka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako ary keo ny zanakao tsiraray avy eran-tany ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefa ny anafikanay dia fody roaeko amin'ny ranao zany Jesosy ary atsipoko ny andavaky ny elo satria Tompo ny ranao Jesosy dia manapotika ny fahavalo ary manala izany mina izanakao Jesosy ka misaotra Jesosy fanahy masina mitenena ianao, mitenena amin'ny alalako ka zay sitrako reriano aoka ho voambara eto, misandrata ianao fanahy masina satria ianao lay ray masina, ianao ihany koa lay tompony tompo ary ianao ihany koa lay fanahy masina lehibe indrindra ka misandrata ianao. Oka ianao ampifoa ny masom-panahy zanakao tsiraray avy, oka andray ny tsiraray avy izay tianao ambara fanahy masina ka misaotra anao, misaotra raha io ny vonaitra ho anao reriany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio zany dia anambara aminareo ako tamin'ny faraparan'ny herinandro voalasa teo raha teo ampanaovana raharaha zany izahako dia mihaino hira-pivavahana anankiray. Ry havana isaorana ny tompo satria ny tompontsika dia misandratra foana ny fahalebiazana izany amintsika zanany. Dia tamin'ny fotoana io zany teo ampandaminana entana zany izahako dia sady mihaino ilay hira fivavahana zany tena hoe fiderana an'Andriamanitra. Dia noho ny avy eo zany sady nandohalika zany no ny hainao ilay hira zany nanohy zany ny hira ary koa zany ny haino an'ilay hira izany. Dia nikipy ny masoko tao anatin'izany. Ry havana, tsara ny tompo Andriamanitra antsika satria nahita aho tao anatin'io fotoana io zany olona miankohoka, izany hoe anankiray zany izy io. Tsy fantako na izao ny tompo no mahalala mba tsy hadiso ny teny. Nahita olona zany aho anankiray miankohoka, izany hoe zako tamin'ny fotoana io nandohalika, hoy aho teo nandohalika ako sady mihira an'ilay hira zany sady mikipy zany ny masoko no mivavaka aho izany. Dia ny hitako anatin'ny fahitana, nahita olona aho anankiray miankohoka izany, izany hoe tsy haiko hoe fantatrao tsara ve ilay hoe miankohaka, izany hoe sady mandohalika zany ilay olona no miankohaka zany ny lohany dia ny tanany roa zany hoe mitsotra zany tena hoe mitsotra ambany zany tanany anankiroa zany. Ry havana, tena hoe midera an'Andriamanitra, miankohaka, midera ny tompo. Zako iaho tsy niankohoka fa nandohalika sady mivavaka no mihira an'ilay hira. Aleloia. Fa ny fanaiko nahita zany an'izay fahitana izay. Isika izany dia tena hoe tokony fanatim-piderana ho an'Andriamanitra ny momba antsika manontolo. Ry havana, tsy ny feontsika akory hoe tsy maintsy olona tsara feo be ary tsy maintsy hoe amboarimboarina ny feo vao hiaino anao Andriamanitra. Raha ohatra ka hanamboamboatra feo isika hihira dia tsy haino antsika ny tompo.
satria ny tompo dia nahary antsika araka izay tiany. Ny feo izay nanantsika dia izay no tian'Andriamanitra hiderana azy satria tokony ho fanatim-piderana mihitsy ny tenantsika manontolo. Tokony ho fanatitra anompo an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Romanina dia manambara mihitsy ny amin'ny hoe tenin'ny Paoly apôstôly ao amin'ny bokin'ny Romanina 2:10 dia tena tenin'ny Paoly apôstôly mihitsy zany ny amin'ny hoe ny tenantsika zany dia tena hoe tokony ho fanatitra velona masina ankasitran'Andriamanitra mihitsy zany. Aleloia. Ry havana ny tenantsika ao bokin'ny Romanina 2:10 ilay teny dia eo amin'ny andininy voalohany. Ny tenantsika zany tompo dia tena hoe tokony mihitsy hoe ho fanatitra. Aleloia. Ahoana moa zany hoe fanatitra? Atolotra ho an'Andriamanitra. Tokony tsy manambomboatra isika fa tokony manolotra ny tenantsika ho fanatim-piderana. Aleloia. Ho an'Andriamanitra. Ho fanatitra anompo an'Andriamanitra satria nohariany isika. Raha ohatra ka manambomboatra isika dia ilay fahavalo izay. Ilay fahavalo no manambomboatra manova izay nataon'Andriamanitra. Ka tokony isika tena hoe hipetraka amin'ny nanaovan'Andriamanitra antsika, ho tsotra, ho simple tanteraka eo anatrehan'ny tompo. Aleloia. Ny feonao dia feonao. Trompetrany ny vavantsika. Ivoany ho fiderana an'Andriamanitra. Ivoany fahatsarana avy amin'Andriamanitra. Ary anambara ny tsara fa tsy ny ratsy. Ka tokony isika tena hoe ho fanatitra velona mihitsy ny tenantsika ho an'Andriamanitra izany, ankasitran'Andriamanitra. Ovakiko ny teny izay nambarany Paoly apôstôly eto amin'ny andininy voalohany atao bokin'ny Romanina 2:10. Hoy ny teny ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy no ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina ankasitran'Andriamanitra fanompoam-pivavahana tsara ataonareo izany. Amen. Hitanareo zany tena hoe fanompoam-pivavahana tsara ataontsika zany izany. Amen. Satria tonga amintsika ny teny anio. Ry havana isika rehefa tonga ny fotoana raha ohatra tafiditra any an-danitra dia anompo an'Andriamanitra hidera ankalaza azy. Anatitra saotra dera ho an'Andriamanitra. Raha nanao témoignage teto ako voatsela izay tamin'ilay nentin'ny tompo tany an-danitra ny fanaiko. Tamin'ny teo mpanaovana raharaha koa ako satria ilay ny hira fiderana ihany koa. Ry havana tamin'ny fotoana io dia tena tsoroko anao fa tena fahasambaram-be. Fahasambaram-be zany hoe fanay tonga ao an-danitra izany. Ary hitako mihitsy aho tamin'ny fotoana io, hitako manolotra fanatitra ho an' Jesosy. Izany hoe ilay tanako zany eo am-piako hofana. Afaka jerenao ilay video fa ampiko kely fotsiny zany eto ilay tanako zany ireo tanako tamin'izaho teo am-piako hofana izany dia ilay manipy rose, tena hoe manipy rose, pétale de rose mihitsy no atsipiko. Tsy haiko hoe avy aiza izy io fa amin'ny tanako zany misy. Dia manipy izany sady miankohaka ako no manipy an'ilay pétale de rose eo a-tongotry Jesosy. Aleloia, aleloia. Sady manipy an'ilay pétale de rose eo zany alohako izay androsoany Jesosy zany. Jesosy manatona avy lavitra dia efa feno pétale de rose amin'ny lalana alehany. Ary misy toy ny rivotra mitsoka mihitsy ary dia misy manidina kely ilay pétale de rose. Aleloia, aleloia. Tena mahafinaritra, mahafinaritra. Dia tena hoe tsapako hoe izaho le miankohaka zany ilay sady mihira no manipy zany pétale de rose anitra kasitrahan'Andriamanitra izany, vavaka fiderana ho an'Andriamanitra. Tena hoe tolotra anitra ho an'ny raintsika ao an-danitra izany. Aleloia.
mba ho akasitrahany ira fiderana vavaka fiderana zay mahafaly ny tompo izany ary ny tsiky mihitsy jesosy tamin'ny fotoana io ry havana tsara ny tompontsika oka isika manomboka an'io rehefa ihira na mivavaka dia tena atovy ho fanompoana an'Andriamanitra aza mijery olona marobe ny olona any amin'ny trano fiangonana dia mijoro fotsiny na koa fivoriam-bavaka izany dia mijoro fotsiny tsy mihetsika akory raha hoe mihirahira fiderana mihetsika nefany raha ohatra ka andeha amin'ny fety nefany raha ohatra ka andeha any amin'ny fety na baly zao tontolo zao io dia tena hoe reraka mihitsy ny tongotra amin'ny fahadalana zao tontolo zao nefa rehefa ho an'ny tompo dia ohatrany hoe feno alahelo dia eo dia mijoro eo nefany hoe hira fiderana no atao ry havana tsy ho tafiditra lanitra mihitsy ny hira fiderana toy izany satria tsy ho an'ny tompo fa ohatrany hoe terena ny olona mideran'Andriamanitra ry havana tokony hiaina ny fiainan-danitra sady isika ety ambony tany tahaka ny ao amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo tokony hiaina sady ny fiainan-danitra isika arak'ilay teny hoe ny ety tany ho tahaka ny any an-danitra aleloia satria ahoana moa no hidirantsika ny an-danitra raha ohatra ka hoe hiderantsika nefany tsy asahira mafy nefany tsy asa akory hoe tena hoe hideran'ny tompo amin'ny fanahy amen amin'ny fanahy sy ny fontsika sy ny tenantsika rehefa hira tena hoe mihetsika ao an'Andriamanitra dia mihetsika ao an'Andriamanitra ka tokony isika tena hoe anandratra azy fidio ny hira hideranao an'Andriamanitra satria misy any satana ny hira sasany nefa mieritreritra hoe an'Andriamanitra fidio ny hira anontany io ny fanahy masina mitandrema tompoko fa be deabe ny fandrika engane ka hiova manomboka an'io ny fideranao an'Andriamanitra satria tsara ny tompo Andriamanitra atsika ary lehibe izy ary tiany isika hidera azy amin'ny fo sy ny fanahy ny ten'Andriamanitra faranovakiko dia atao amin'ny boky ny apokalipsia 5 io zany dia manambara ny amin'ny boky misy ny tomboka se 7 izany hoe ny falehibeazan'ny tompo izany dia ovakiko ny teny eo amin'ny 9 ihany novakiko fa oka ianao no amaky ny 9 manontolo ovakiko ny teny ny tompo zany no ambara eto vakiko ny teny amin'ny anarany Jesosy tompo rehefa nandray ny boky izy dia niankohaka teo anatreny zanak'ondry ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420 ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditikazo manitra izy dia nivavaka ataony olona masina izany 15 toizako 15 ihany ny hira tonokira vaovao izy hoe ianao no mendrika andray ny boky sy ama ny tombo-kaseny satria voavono ianao ary ny ranao nanavotanao olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra ny samy hafa fiteny ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra amen ajanoko hatreo eto dia manambara ny amin'ny tompo Andriamanitra izy zany no omemboninahitra jerevo ireo zava-mananaina 4 sy ny loholona 420 samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditikazo manitra zany izy zany izy ireo zany dia ny vavaka ataony olona masina izany amen ny vavaka ataontsika aleloia ny vavaka ataontsika dia tena hoe ditikazo manitra eo anatren'Andriamanitra izany ahoana ny vavaka ataonao ahoana ny hira ataonao tokony tena homendrika an'Andriamanitra isika tompoko dia jerevy ny 5 hoe ny hira tonokira vaovao izy hoe aleloia ajanoko hatreo hira vaovao nataon'izy ireo ho an'Andriamanitra izany isika koa tokony hideran'Andriamanitra anolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra ho fanatitra araka ny nambarako tao bokyny Romanina teo ry havana izay no fampaherezana foy an'io oka isika iova ny amin'ny fanantonana fiderana fankalazana vavaka fisaorana fibebahana ho an'Andriamanitra oka tsika iova tena hoe andeha araka ny fanahy andeha araka ny fanahy dia hiainontsika ny tompo voninahitra ny eo an' Jesosy rery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany amen veloma tompo